Salamo fafito ambinipolo ka ny andininy fahadimy fahenina ary fafito ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany. Ideranao ny firenen'Andriamanitra eny ideranao ny firenena rehetra. Ny tany nefa mahavokatra mitahy antsika Andriamanitra dia andriamantsika. Mitahy antsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazatany rehetra. Izany teny izay hira nataon'ny mpanao salamo zany indray no entinay miantrano sy mandroso ao an-tokantranonao amin'ity takariva ity. Fenao faliana ny fonay, fenao ravona ny saina, hiaraka aminao indray amin'ity androany ity. Hiderin'Andriamanitra isika amin'ny voninahitra azy ary anandratra koa ny anarana. Teraina mandrakizay ny Andriamanitsika ary fifaliana mandrakariva ny mampiakatra fiderana eo amin'ny seza fiandrianana. Dia faly miarabanao indray ary tafaraka aminay amin'ity takariva ity, arabaina na ny lehibe, ny tanora, ny ankizy. Tsy fantatro na mbola misy ankizy zao mijery amin'izao fotoana izao, fa ianao izay tafaraka aminay dia tolorana zany araba feno sy araba feno fitiavana avy aty am-ponay zany. Hiaraka indray isika araka ny lazaiko teo, iray fo iray saina hiderana Andriamantsika. Koa dia maka-toerana ary ary mahazo mihitsy fifaliana hiaraka hiderin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia manana vahiny indray isika. Raha tafaraka amin'ny piquet izy ireo Steps to Christ zany no ianaran'izy ireo. Amin'ny teny anglisy moa fa gasy daholo ry zareo fa ny ianarany amin'ny teny anglisy. Ary hiaraka amintsika izy ireo, miaraka amin'ny talenta izay men'Andriamanitra azy, fanomezam-pahasoavana izay natolotra Andriamanitra azy ireo amin'ny alalan'ny hira, hiaraka hideran'Andriamanitra miaraka amintsika mianakavy. Koa dia manasa anao ary andao indray akambana tokoa ny folo sy ny saina ary fanahy hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ireo tanora reto amin'ity androany ity. Mahazo fifaliana ianao ary mahazo koa hery eo am-pianonany hira fidarana izay asandro izy ireo ary aoka hikambana mandrakarivisika hanome voninahitra ilay Andriamanitra sy tompontsika. Tsy tazananao ela ary fa efa vonona izy ireo. Andao ary sika hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny Steps to Christ. Miutrani fitiavani tuantani e favor
Steps to Christ, ny dio eo amin'ny Kristy, ho amin'ny Kristy ozy ilay raha rentsika teo a. Zahay dia fantsona ihany hitondra antsika eo amin'ny Kristy ary resy lahatra ny amin'izany hafatra lehibe izay ho ampitaina izany. Indray sika amin'ny andro fahatandroantsika manana occasion be dia be, manana opportunité be dia be, fa ny tena tsara dia ararotintsika ho amin'ny fitoriana, ny filazantsara, fitaomana ny namantsika ho eo amin'ny Kristy ary izay ilay hoe dia eo amin'ny Kristy ary ao anatin'ity raha manaraka ity ho tena ity tokoa dia ho tantaraina amintsika mihitsy izany fitiavan'Andriamanitra izany. Dahoary. Fananda
Ciao
Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany arahantsika tamin'ny groupe Steps to Christ zay. Ary isaorantsika Andriamanitra noho ny fahafahantsika ny dera azy miaraka tamin'ireo groupe eo androany. Andeha ary mena fotoana kely izy akahina isotro rano kely araka ny mahazatra tsika indray andray ny tenin'Andriamanitra foy mba ahafahantsika manana hery, manana tanjaka ary manana angovo ara-panahy mihitsy etsika idiarana anio Andriamantsika io. Ka ao amin'ny Jaona 7:7 no etsika angalana zany hery mipanahy idiaran'Andriamantsika izany. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona 7:7. Ny Jaona 7:7 zay efa andraisantsika teto ihany koa tany aloha tany dia hainy rehetra tsenjery. Na ny olona tsy kristianina aza dia mahay tsenjery zany hoe Jaona 7:7. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra azy tontolo izao nomeny zanala tokana mba tsisy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary matetika tahaka no ambadika izay Jaona 7:7 zay ity 7:7 ity dia tsy dia hainy maro loatra nefa dia ava-dehibe koa maneno toetra n'Andriamanitra zay tokony hidirantsika azy. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ny tanjon'Andriamanitra zany tsy hanameloka fa hamonjy. Ary toetra tokony hidirantsika azy zany, toetra tokony hanandratantsika azy zany. Tsy Andriamanitra mpanameloka, Andriamanitra miandry tohina, anapotika sy anasazy. Tsy zany ny Andriamantsika, fa ny Andriamantsika ny Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mitady ny very, Andriamanitra mandray ny rehetra tsy misy ankanavaka mba hahatonga azy ireny handray ny famonjena zay atony. Ary eto amin'ity Jaona 7:7 ity zay voafeo anatin'izany zavatra nolazainy izany dia mbola misy zavatra hafa koa ahafahantsika miderin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy naniraka. Ity hoe tsy naniraka ity, tsy hoe naniraka ity dia mitovy hevitra amin'ilay hoe nanome etsy amin'ny 9:9 eo ambony. Mitovy ihany zany ilay hoe naniraka Andriamanitra sy hoe nanome Andriamanitra. Raha ohatra manko raisina amin'ilay maniraka araka ny fandraisantsika olombelona voafetra azy dia ohatra ny hoe misy mpaniraka dia misy irahina. Fa tsy zay ny heviny, tsy misy hoe mpaniraka ambonimbony kokoa dia ny irahina ambanimbany kokoa. Tsy zay ny hevitra io teny io. Fa ny hevitra io teny io dia ohatran'ilay nanome ihany, ilay Andriamanitra mihitsy ihany no nanome. Izao mantsy no zavatra tokony ho fantatsika tsara. Ao Marka 7:7 dia misy azo teny izao. Marka 7:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Misy teny somary anina kely ny tenin' Jesosy eto. Fa ny tiantsika songadina dia izao, raha mandray an'i Jesosy ianao araka ny teniny eto dia tsy mandray azy fotsiny fa mandray izay naniraka azy mihitsy. Zany hoe ilay naniraka sy ilay irahana zany dia mitovy. Jesosy Kristy ilay lazaina fa teny tonga no fa mijanona voalohany toko voalohany hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra dia tonga nofo ny teny zany hoe Jesosy tamin'ny voalohany dia iray tamin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Na iza misy Jesosy rehefa tonga teny ambony tany mandray ahy dia tsy mandray fa mandray izay naniraka Jesosy Kristy tany amin'ny mandrakizay tsy nanam-piandohana hatr'izay dia mitovy tanteraka amin'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka iray ihany, mitovy, tsy misy ambony sy ambany. Ary zany no tokony hiderantsika azy. Rehefa mideran'Andriamanitra dia mideran' Jesosy koa satria ray ihany Jesosy. Ilay teny tonga nofo Andriamanitra zanaka sy ilay Andriamanitra ray ao an-danitra. Tokony hiderantsika azy zany. Ka Andriamanitra dia izao naniraka ny zanany. Ny fikasan'Andriamanitra tao amin'ny
nandrrany zanany lahy zany de izao hamonjy zao tontolo zao araka ny voalaza amin'ny anty andinina fito ambin'ny folo ty zao nefa ny voalaza ao amin'ny jauna toko voalohany satria raha ny fanirahana ny zanany teto amin'izao tontolo zao hanameloka n'izao tontolo zao no tanjony de fa potika izao tontolo zao fa hamonjy izao tontolo zao ka raha ny fiavian'ny mpamonjy zany ny fiavian'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofa no heverin'ny sasany hiaran'ny fanamelohana aminy de diso ny fieritreretany hoe Andriamanitra nahatonga zany tsy zany fa ny fanamelohana de tsy ny fiavian'ny tena mazava fa ireo zay tokony handray mazava tsy mety mandray mazava fa toetra ao amin'ny aizany zao mihitsy lazainy toko voalohany amin'ity jaona filazantsara ny jaona ity eo amin'ny andininy fasivy amin'ny anaran'i Jesosy tao ny tena mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo zao mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo zao ny tena mazava fa izao ny olana eo amin'ny andininy fahadimy ary mazava de namirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina sy nandray azy eo amin'ny andininy fahafolo teo amin'izao tontolo zao izy ary izy nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy ry havana Andriamanitra tsy naniraka ny fahazavana ilay tena mazava ny zanany hanameloka izao tontolo zao fa hamonjy izao tontolo zao tonga ny tena mazava fa ny olana de izao ny olona no tsy nentina andray ny mazava fa nalao ny ady ny takizina ny janona tao anatin'ny aizina araka ny voalazan'ny jaona toko voalohany izany tonga tao amin'ny azy izy fa ny azo ny tsy nanazy ka izao tsisy azo anamelohana an'Andriamanitra ny fahaverezan'ny olona anankiray tsy misy fa izy no misafidy hitoetra ao amin'ny maizana noho izany de tokony hoderaina ny Andriamanitsika tokony hasandratra ny Andriamanitsika satria Andriamanitra tena mitondra fiainana fahazavana famonjena ny Andriamanitsika fa tsy Andriamanitra mitondra fanamelohana fanapotehana fahafatesana ary zany no tokony hiderahantsika azy ndraindray koa misy diso na ny jiosy aza de diso mihitsy ny fiheveran'ny fahatongavan'izany Mesia zany amin'ny jiosy mantsy araka ny voalazan'ny Isaia fa 1:20 ka ny andiny voalohany sy faharoa le nio vakitsika Isaia fa 1:20 de ny andiny voalohany sy faharoa de misy milanja ny faminaniana zay atongavan'ny Mesia de zao no vakiny amin'ny andiny voalohany sy faharoa hoe ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra hitory-teny sy mahafaly amin'ny mpandifotra efa naniraka ahy hatramin'ny anasitrana ny torotoro fo izy ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava hitory taona kasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika teo ho an'ny jiosy ity hoe andro famalian'Andriamanitra ny famalian'Andriamanitsika ty ny tena niraisany ka amin'ny jiosy ny fahatongavan'ny Mesia de midika fahatongavan'ilay mpitsara hanameloka ny tsy mino zany ary amin'ny jiosy de ohatrany hoe ny anjely de mahita fifaliana mihitsy mahita ny fandringanana ireo olona zay ho very zany ny fiheveran'ny Mesia ho avy zany kanefa de zao ny tokony hazava Jesosy ilay teny tonga nofo ilay zanak'Andriamanitra zay niran'Andriamanitra de izao tsy tonga hanameloka na de mendrika an'izao tontolo zao zany fanamelohana de tsy tonga nameloka ilay teny tonga nofo ilay zanak'Andriamanitra fa tonga hamonjy izao tontolo zao ary zany ny tokony hirehantsika azy izao sainao koa ny ao anatin'izany tsy tonga nameloka tsy tonga nameloka anao ilay Andriamanitsika zay mendrika ho deraina fa tonga hamonjy azy hamonjy anao tonga hanavitra azy hanavitra anao tonga hanerina amin'ny laon'ny ray ny fifandraisana zay nafinaritra teo amin'ny bahary sy ny voary tany am-piandohana zany no tokony hiterantsika an'Andriamanitra ary tadidio fa tena sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ny olona rehetra zay nge leo izy zao tontolo zao hoe sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ny olona rehetra tsy misy akanavaka
sitraka Andriamanitra ny amin'ny rainy rehetra tsisy akanavaka. Kanefa zany sitrapon'Andriamanitra zany dia tsy tanteraka, ary zany sitrapon'Andriamanitra zany dia tsy ho to raha tsy tafaraka amin'ny sitraponao sy ny sitrapoko, sitrapontsika rehetra hanaiky izany famonjena izay ataony zany. Ka izao ny olona anankiray dia izao voavonjy rehefa mino sy mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy, satria izany no nanoran'Andriamanitra ny zanany hamonjy izao tontolo izao. Ho tsy mahafaly ve zany? Tsy mampahery ve zany? Tsy matehidera ve zany? Andao amboaritsika amin'ny fiainantsika ho mpiderin'Andriamanitra, mpanome voninahitra n'Andriamanitra, ho mpanandratra n'Andriamanitra na aiza na aiza Andriamanitra satria mendrika loatra an'Andriamantsika izany fiderana izany. Ho azy raha teo ny voninahitra, ny anja, ny hery, ny fanapana, ny fanjakana efa azy hatramin'ny taloha izany. Kanefa ho azy ankehitriny izao ary mbola ho azy aritra manak'izay ana fato. Fa ho azy ianao kosa ny fifaliana amin'ny fandraisana ny famonjena izay nomen'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Soratsika Andriamanitra ny amin'izany teny mampahery zany, ary soratsika Andriamanitra mbola afaka noho indray sika idera sy araka amin'ny groupe Steps to Christ. Andeha saitsika izy ireo hiditra avy hatrany ray anoisantsika ny fiderana an'Andriamanitra raitsika davary. Atramizay ka hatramin'izao, vonitsy
ataoko le teniko tany aloha hoe tompontsoa le mitory fa misy vokatra takina nefa ao anatin'la izy a dia ny fibebahana zany ho an'ilay olona mitory aloha voalohany indrindra dia ho an'ilay olona hotoriana dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe misy fifaliana be any an-danitra any rehefa tonga eo amin'ny stade ny fiovapo io isika zahay faly raha mety efany aminao le afatra ampitaina androany dia misy fiovapo fa ny lanitra manontolo koa dia miara-paly amintsika fifaliana ao an-danitra ho an'ny mpanota anankiray izay mibebaka nefa mahita olona marobe izay mijery an'ity live ity androany a dia fifaliana mihoatra no le iray izay mibebaka fifaliana any an-danitra fifaliantsika rehetrarehetra fifaliana ao an-danitra
zay mino sy atao batisa no vonjena ary ho avy zay fotoana famonjeny zay ho avy Jesosy manateny zay fa hiara hiritsika rehefa tonga zay fotoana zay eny amin'ny raha lanitra avy Jesosy. Isaorantsika Andriamanitra tamin'ity takarivo ity. Ianao ve tany an-trano tany tsy nahatsapa fafina retana fifaliana mihitsy niaraka tamin'ireto
tanora zay manome ny talentany sy ny fahaiza-manao hiderin'Andriamanitra eto. Mitovy amiko ve ianao? Fa za dia tena nahatsapa izany fivaliana izany. Koa dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fahavitany sy ny fahatoavan'ny fotoana androany. Tena nahazo voninahitra ilay Andriamanitsika tamin'ny talenta izay meny an'ireo tanora sy ny rahantsika nanandratra izany anarany masina izany. Dia ho azy ireo tokoa ny voninahitra fa zay hatramin'ny taloha izany aza ankehitriny izao ary mbola aza hatra mandrakizay tsy manam-patapirana. Koa dia hotohizantsika mihitsy ny fiderana azy mandritra ny andro iainantsika rehetra. Isaoray ihany koa reto tanora maromaro izay mandrafitra ny groupe Steps to Christ reto izay nanaiky ho vahintsika androany. Raha ny marina manana atao be dia be ireo tanora ireo fa rehefa nasaina izy ireo dia tamin'ny mpanolora-tena, tamin'ny mpitiavana no namaliny ny antso ary nahafahany niaraka tamintsika androany. Tiany izy ireo mihitsy nanolotra izany fanomezam-pahasoavana amin'ny hera sy ny talenta men'Andriamanitra azy ireo izany. Tiany mihitsy mba hanandratana voninahitran'Andriamanitra ary hampaherezana ny namany tahaka atsika izay miaraka amin'izao fotoana izao. Ka dia Andriamanitra ny tahiranareo rehetrarehetra mba samy ho tafita eo anatrihan'ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainana fa handresy mandrakariva miaraka amin'ilay Andriamanitsika izay derainareo amin'ny talenta izay menanareo ary ireo amin'ny ranomasina fitaratra ianareo rehefa ho avy Jesosy. Izany ny fifaliantsika mianakavy. Misaotranao koa tany an-tokantrano tany izay niaraka taminay tamin'ny takarivo ity. Fantatrainga efa manana zavatra atao be dia be ianao kanefa tsy fohinao ty fandarana ity, maminao ty fandarana ity ary sitraka ao mihitsy ny hiaraka hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ity fandarana ity. Ka dia mankasitraka tompoko ary ho tehirizin'Andriamanitra amin'izany fitiavana mitery izany ianao, ampitomboiny koa ny fideranao azy ary amenao voninahitra mandrakariva izay fiainanao manontolo dia ho tahiny ianao, ho arovana ianao ary avoaka no mpandresa ianao amin'ny fiainanao manontolo. Misaotra koa ny teknisiana izay miaraka amiko manao nyity fandarana ity, manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy, manao ny fahaiza-manao ny rehetra, voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany ary dia Andriamanitra ny ampitombo ny fahaiza-manao sy ny talenta ny fahalalana izy ireo ihany koa. Alohan'ny sarantsika ary satria amin'ny teny avy eo misaotra masina indray ho anao zay entinao mamakivaky ny herinandro izay sokatra tsy ho ela eo anatrehantsika mianakavy. Dia alohan'ny hamakiana izany teny izany dia manasa anao amin'ny heriny andrano toy izao raha sitrapon'Andriamanitra hiaraka indray sika mianakavy eto hiderin'Andriamanitra ny amin'ny vahiny anankiray izay nasain'ny fandarana. Andao tsy ho adinontsika mihitsy ny fotoana hiarahana ka raha sitrapon'Andriamanitra eto indray tsika mihaona. Tiarany teny izy omenanao entinao mamakivaky ny herinandro amin'ity androany ity. Ao amin'ny obolana toko fa 7 ka ny 7 dia izao ny vakina amin'ny anaran'i Jesosy menanao zany. Ny fahatahorana ny Jehova no ahazahoana fiainana izay manana izany tsy mba andro fotsy sady tsy hiaran-doza. Tsara loatra izany teny menanao zany. Rehefa matahotra ny Jehova ianao tsy mandro fotsy ary tsy hiaran-doza. Matoky amin'ny teny fikasany Andriamanitsika. Raisy izany teny izany ho ety mihitsy mamakivaky ny herinandro izay hovakina hoe tsy fantatsika izay miandry antsika fa izany teny izany no hoentsika matahotra ny Jehovatsika dia azotsika antoka fa tsy andro fotsy ary tsy hiaran-doza. Ho tanteraka amin'ny fiainanao an'izany. Dia miaraka amin'ny velomaro izay sy ny Steps to Christ ary samy hotain'Andriamanitra tompoko amin'ny herinandro toy izao raha sitrapon'ny tompo dia hiaraka indray isika rehetra. Veloma tompoko.